Amin'ity zavatra fahafolo tsara ho fantatro ity dia ny fanaovana conversion données no iasantsika. Ilaina aloha zany tsika miditra amin'ity onglet données ity. Ohatra zany nalaiko teto données tahaka izao misy hoe amin'ny cellule iray misy 1,2,3 de 3,4,5 de 6,7,8. Inona moa ny tanjona kendreko amin'ity? Tiako saratsarana par colonne le hoe 1, 2, 3 de jery koa 3, 4, 5. Sélectionneko aloha zany dia eto amin'ity hoe convertir ity raha miclique araka définition hitantsika hoe fractionner une colonne de texte en plusieurs colonnes. Un exemple, par exemple, vous pouvez diviser une colonne de nom complet en deux colonnes distinctes, prénom et nom. Et il y a un chiffre l'exemple de convertir, il faut cliquer et un petit délimité maintenant suivant. Et toi, virgule, il a coché et maintenant terminé. Et tu veux faire une saratsarania par colonne. Ohatra fotsiny hoe aka exemplaire le hoe nom sy prénom ohatra ny hoe rakoto virgule Jean anak'iray hoe Ranvia virgule Lety anak'iray ohatra zao hoe Rabé virgule de Rabé Andro ohatra zao. Dia manao sélection fotsiny aho dia convertir dia délimiter io ihany izy suivant dia virgule akocheko terminé. Dia zay hoe efa zarainy roa le toa ataony hoe rakoto Jean dia Ranvitina Rabé Andro. Ohatr'izay fotsiny tsara ho fantatra regny moa zany zavatra efa nisy tamin'ny 2010 office 2010 office 2017 ilaina fotsiny ao mahatsiaro mireviser tsara misy rappeler ary mbola mahafehy tsara azy amin'ity version 2010.